vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba azy manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra mianakavindray tafaorina eto amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ity ravo de ravo ary faly de faly mifoko tafahona amintsika andalo hivavakatsika mialohan'ny andraisana ny afatry ny tompo de hivavaka atsika amin'ity fotoanan'io ity angataka ny fanay masina mba hitarika atsika sy ampianatra atsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny marina rehetrarehetra izany hivavaka isika misaotra anao zay tompo satria fahasoavanao anay amin'izao fotoana izao ny mbola andraindray ny teninao andray ny fampianarana ny fampaherezana avy aminao mitenena aminay tompo ampianaro zay tokony ampianarina izay makasitraka indrindra tompo malalako amin'ny anaran'i Jesosy amen atao amin'ny marka toko fa 9 novakitsika eo amin'ny 9 manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina misy fotoana ihany dia miady hevitra ny olona mahakasika an'ity batisa ity ary izay ady hevitra izay indrindra no tiako hitondrana fanazavana eto androany anisan'ny ady hevitra marobe mifamoafody ny hoe aiza koa fangamo raha tsy atao batisa ny anaty ranobe zany de tsy voavonjy jere ary le jiolato eo ambony azo fijaliana tsy natao batisa akory nefa jere fa voavonjy ozy izy Jesosy anio ny onanao amiko any paradisy ady hevitra ray voalohany zay ady hevitra ray faharoa ny hoe efa natao batisa tamin'ny mbola kely efa vita batisa tamin'ny mbola kely efa ampody ny batisa tamin'ny mbola kely mahavery ny manao batisa fanoroany mahavery ady hevitra faharoa zay ady hevitra fahatelo ny hoe Andriamanitra tsy mijery zavatra velambela ny rano kely iny ve ny avovonjy anao fa ny an Jesosy ny fo ihany rehefa ny ova fo ianao rehefa nandray an Jesosy ianao de efa ampy zay tsy mila lemalemana rano zany fa lasa fanatikana fivavahana lasa extrémiste zany fa tsy mila an'zany fa toe-po ihany ny tena ilain'Andriamanitra rehefa ny ova fo ny olona iray na misy batisa na tsisy batisa efa ampy zany ady hevitra daholo zany rehetrarehetra izany ary samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ny olona ao anatin'izany ady hevitra zany androany de te hitondra fanazavana tena tsy mitongilana ary fampianarana tena tsy mitongilana rehefa mijery an'ity marka toko fa 9 teno ka vakina hatramin'ny 5 dozy izy ary hoy Jesosy taminy mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazam tsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina tena Jesosy tenany no nanoratra ny teny io Jesosy lay Andriamanitra tonga nofo tsy Petera no nanoratra an'io tsy Jona no niteny an'io tsy Jona no niteny an'io tsy Filipo no niteny an'io tsy Paul no niteny an'io tsy Jakoba no niteny an'io tsy Eli no niteny an'io tsy Jona mpanao batisa no niteny an'io fa ilay Jesosy tonga nofo lay Andriamanitra velona lay Andriamanitra tonga nofo ilay zanak'Andriamanitra no niteny no nilaza fa izay mino sy atao batisa no vonjena
raha mbola ipetera no ny teny de misy ady hevitra be dabe azo atao tsara. Raha mbola Jakoba no ny teny de misy ady hevitra be dabe azo atao tsara. Raha mbola ny ray amin'ireo apôstôly ireo no ny teny de misy ady hevitra be dabe azo atao. Na i Paoly apôstôly no ny teny de misy ady hevitra be dabe azo atao. Fa raha i Jesosy no ny teny ary ny teny mazava, ny resaka mazava, fa izay mino sy atao batisa no vonjeny, raha lasianabavy amiko tena tsika sangisangy zany. Tsisy ady hevitra zany, tsisy zavatra azo hoe anolakolana an'izany. Raha za manokana aloha asa hoe mety fanatikana fivavahana marina ve za, extrémiste ve za, sa efa lasa dala amin'ny fivavahana, sa diso mafana foloatra amin'ny fivavahana. Fa raha iza manokana de hoy za hoe Jesosy ilay zanak'Andriamanitra no ny teniny io, tsy hitako zay ady hevitra tokony apetraka ao ambadika zany. Tsy hitako zay ady hevitra tokony ho tenenina ao ambadika zany hoe izao no andeha ho tenenina na izao no andeha ho tenenina. Fa Jesosy no ny teniny io. Miresaka batisa tsika, inona ary zany le batisa? Satria mbola ady hevitra iaigny keo le hoe batisan'olon-dehibe sy batisan-jazakely, batisany anaty rano be sy batisana rano kely atao eo tampon-doha. Mbola ady hevitra dolodolo zaka nrehetrarehetrany. Inona no batisa ara-baiboly? Indray andro efa nitenena teto ao amin'ny inisy teo amin'ny Matthieu 4 efa nentintsika teto zany resaka zany, fa nanantona ny John nampanao batisa Jesosy. De rehefa nanantona Jesosy de atao amin'ny Matthieu 4 manomboka eo amin'ny 14 de hitatsika zany tantara izany. Fa natao batisa daholo ny olona rehetrarehetra rehefa nibebaka. Ary ny mahavarina tany amin'ny andron'ny Elia tsy nisy batisa. Nisy batisa ihany tamin'ny andron'ny Mosesy, fa tsy batisa moa filaza azy tamin'izany fa de hoe nepitany ranomasina mena fotsiny rareo. Fa taty amin'ny andron'ny Jona mitesta meta vaovao, taty amin'ny testamenta vaovao n'officialisena, vao ino moa zany officialiser le batisa zany tamin'ny andron'ny Jesosy, tamin'ny andron'ny Jona nampanao batisa, vao officialiser zany hoe tena nisy zay batisa izay. De rehefa natao batisa ny olona rehetrarehetra nanatona ny Jona de mahavy koa Jesosy. Ary i Jona nanda azy, azafady Jesosy tsy tokony hanao batisa anao enao olona tanteraka, enao olona marina, enao olo zanaka tsenao tsy mbola nanotatra amina olombelona anao. Zaho i Jona mpanao batisa ny tokony ho ataonao batisa, enao ndravany andeha ho ataoko. Hoy Jona, fa Jesosy tsy nanaky ekeo ihany ankehitriny. Fa izao no mety amintsika atanteraka ny fahamarinana rehetra. Matoa Jesosy ry havana nanizingiziny fa tsy maintsy atao batisa izy, de tena tsy maintsy mihitsy ny batisa, tsy maintsy ny batisa, tsy misy safidy, tsy misy hoe tokony atao na tsy tokony atao ho an'ny olona ho any an-danitra, fa lalam-pamonjena nisan'ny lalam-pamonjena ny batisa ny fibebahana. Nanda Jona fa Jesosy koa tsy nanaiky. Hoy Jesosy tsy mety zany, tsy maintsy ataonao batisa satria izay le fahamarinana. Ary rehefa maty Jesosy, hiakatra ho any an-danitra Jesosy. Eto amin'ity Marka 4:9-12 ity, de ny mpianatra sisany teo, ny apôstôly ny andimby azy eo, de niafatra farany sady nizingiziny Jesosy. De tsy le hoe ndana sitrano marary fotsiny, na hoe ndana roainy demonitsy zay fotsiny, fa niafatra farany melohan'ny namaranana ny boky rehetra, na ny bokin'ny Matthieu, de zay niafatra farany napetraka Jesosy, na ny bokin'ny Marka, na ny bokin'ny Luka, na ny bokin'ny John, de niafatra farany napetraka Jesosy, de ndana torio ny filazantsara ary manaova mpianatra ny firenena rehetra, de manaova batisa azy, fa zay mino sy atao batisa no vonjena.
izay minisy atao batisa novonjeny. Ry mpino malala, ry pasteur isany, tsisy teolojia afaka manova na manodina izay voalazany baiboly. Tsy misy resaka teolojia afaka anodina ny zakany hoe zao ny hevitra io na zao ny anodinana an'io na zao ny anana io, tsy zao ny tena hevin'io. Batisa de tena batisa, ary ny batisa de mifamatotra tanteraka amina lalam-pamonjeny, lalany fiainana mandrakizay. Tsy fantatro fa za manokana ry havana mieritreritra fa tsisy deuxième session. Ny fitsaran'Andriamanitra tsisy deuxième session, ny fiainana mandrakizay tsy misy deuxième session, ny fahafatesana tsy misy deuxième session hoe rehefa tsy afaka tamin'le pré voalohany de mba manala deuxième session ho afaka amin'ny deuxième session. Tsy misy an'izany. Première session ray ihany, afaka amin'iny ianao de tsara, ary tsy afaka amin'iny ianao de zay koa vita ny mombanao. Ilaina ny fiovam-po ry havana, tsy maintsy ilaina ny fiovam-po rehefa manatona an' Jesosy, conversion. Tsy maintsy ilaina ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra, tsy maintsy ilaina ny fibebahana, ary tsy maintsy ilaina ny fialana amin'ny fahotana. Tsy maintsy ilaina zany, tsy maintsy ilaina zany. Ny fiovam-po tsy maintsy ilaina, fanoloran-tena tsy maintsy ilaina, fa ny batisa ihany koa de mifamatotra amin'ireo rehetrarehetra. Mandehana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy amin'ny anarany raisany zanakary ny fanahy masina. Misy zavatra tsy azo dinganina atao anatin'ny baiboly de ny batisa. Anisan'ny fanontaniana mipetraka sy adevitra mipetraka de ny hoe le batisa an-jazakely ve, lay batisa n'olon-dehibe ve? Rehefa manao azy de manahoana ihany koa ny batisa n'olon-dehibe, de manahoana ny fisehoany sy ny sisa adevitra daholo zany rehetrarehetra zany. Ny mbola kely ry havana azavaiko kely tsara le izy fa rehefa mbola kely ny zazakely de tsy batisa ny filaza azy, tsy batisa ny filaza azy fa fitsofandrano. Ato amin'ny marka 10, marka 10:17 manao hoe, ary nisy vakiko ny lohateny, ny nitondrana ny zaza ho eo amin'ny Jesosy, ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanany, fa ny mpianany teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy, tezitra tamin'ny mpianany raha nahita zany ka hoy izy taminy, avy elao ny zaza anatona ary azararana, fa nyto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa, nazovo no tsy andray azafady tompoko, nazovo no tsy andray nazovo no tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza de tsy ho tafiditra aminy akory, ary nitrotro azy izy de nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto raha lasana bavy malala, ary nitrotro azy Jesosy de nametra tanana tamin'ilay zaza ka nitsodrano azy. Ny zavatra atao rehefa mbola kely ny zazakely de azo atao tsara mihitsy ry havana ny manatona ny pasteur, manatona ny fiangonana, de raisina ireny zaza ireny de ametra tanana. Tsy manino io na asina rano kely ary, na asina rano kely, na asina rano eraky ny tanana, na indray mitete mety foana, fa ny tsodrano mandrakariva azo asina rano foana ny tsodrano. Fomba sady ara-baiboly zany no fomba tsika malagasy ihany koa. Ka rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ireto zaza ireto de norarano ny mpianatra tamin'izany fotoana zany hoe aza vela anatona ny Jesosy fa tsisy idirany, tsy rarahan-jaza manaraka an' Jesosy, tsy rarahan-ankizy manaraka an' Jesosy, de norarahan-dry Petera, isaka ny zazakely, miasaka zazakely, miala. Hitan' Jesosy ry Petera sy ry apôstôly nanilikiliky an'le zaza, tezitra Jesosy. De hozy izy Jesosy
avelao zaza anatona fa aza raranareo zazakely avelao izy eto aty izy aza rarana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra de niraisiny Jesosy le zaza mety nisy 2 taona tao mety nisy 5 taona mety nisy 3 taona mety nisy 8 taona mety nisy 9 mbolana de nifanesika nyreny mpianakaviana ny ray mpianakaviana nitondra n'le zazanakeo am' Jesosy de niraisiny Jesosy de nametrahany tanana mbola veriko any fa azo asina rano tsara iny fa tsy maninona ka raha atao anaty baiboly ny jerena riavana de tsy batisany anarany reny fa fitsofan-drano zaza ozy izy mivolaza amin'ny baiboly nitsindriny baiboly tsara hoe eo amin'ny 9:40 marka 10:9 de nitsotro azy izy de nitsotrony de nametra tanana taminy ka nitsodrano azy nitsodrano an'le zaza nitsofona rano le zaza mazava tsara zany fa nitsofony Jesosy rano reo zaza ireo notahina reo zaza ireo nambidina ireo zaza ireo fa tsisy resaka mihitsy teo hoe de nataony Jesosy batemy izy na nataony Jesosy batisa ary de ny ianina ny reniny tamin'ny batisa i Clotilde ny reniny tamin'ny batisa na ianina ny ianina de na zanaky maso Maria tsisy resaka zany fa fitsofany rano natao teo fa rehefa lehibe kosa le olona anankiray dia eo amin'izay izy vao miroso am'le atao hoe batisany fibebahany rehefa mijery ny tantara isika ato amin'ny Matthieu 7 de ny zavatra hita ato amin'ny Matthieu 7 dia ozy izy ny voalazan'ny baiboly eo amin'ny Matthieu 7 eo amin'ny andininy voalohany ary tamin'izany andro zany de nisy eo Jona mpanao batisy tany anefitsy dodikana na hoe mibebay anareo fiefakaiky ny fanjakan'ny lanitra de eo amin'ny andininy fa 5 ary Jerusalema sy Jody rehetra mba amin'ny tany rehetra morony Jordan dia nivoaka nakany amin'ny John ka nataony batisa teo amin'ny orony Jordan ireny rehefa niaiky ny fahotany averiko indray mandeha 5 ary Jerusalema sy Jody rehetra mba amin'ny tany rehetra morony Jordan de nivoaka nakany amin'ny John ka nataony batisa teo amin'ny orony Jordan ireny rehefa niaiky ny fahotany ny resaka hitatsika eto de olona ny lahatra ary hitatsika amin'ny film reny zany rehefa mijery film Jésus de Nazareth tsika fa tsy zazakely na latsaka atao anaty rano na joboka atao anaty rano fa olony dehibe daholo rehefa niaiky ny fahotany condition anisan'ny petraka voalohany de olona nanaiky fa nanota olona nanaiky fa nanao adalana nanaiky fa nijangajanga nanaiky fa mifokarongony nanaiky fa nangalatra nanaiky fa niteny ratsy de niaiky ny fahotany ny bebaka nanolo tena ho an' Jesosy teo no natao batisa rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra io no de zany ka nataony batisa amin'ny 9 ka nataony batisa teo amin'ny orony Jordan ireny rehefa niaiky ny fahotany eo amin'ny 7 ozy izy ary noho nahita ny fariseo sy sadiseo maro nanatona ny batisana izy de hoy izy tamin'ny ritaranaky mena rano iza nanorevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy koa mamoaza vomendriky ny fibebahana ianareo rehefa nanao batisa John de zao mba avy keo ny fariseo sadiseo reo dia olona mpampiana dalàna tamin'izany olona tompona fiangonana tamin'izany pasteur tamin'izany mpitarika fivavahana tamin'izany reto fariseo sadiseo reto mpitarika fivavahana izy tamin'izany fotoana zany de mba lasa koa izy nanatona ny John satria natao ohatra izy sady mba nino ihany izy hoe ty John ty mpaminany de mba lasa kory zalana natona ny John mba ho ataony batisa rehefa tonga teo amin'ny John izy de nitenen'ny John mafy ritaranaky mena rana ozy izy nanorevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy koa mamoaza vomendriky ny fibebahana ianareo eo amin'ny 9 koa mamoaza vomendriky ny fibebahana eo no midika riavana fa tena tsisy raha-rahanjaza mihitsy ty resaka batisa ty mamoazy nareo vomendriky ny fibebahana
zany hoe olona nahatsapa fa nanota, olona nahatsapa fa miaina tao anaty adalàna, nahatsapa fa very, fa izao ny bebaka de nididiny jaona mihitsy andana mamovo mendriky ny fibebahana nareo, esory ny fahotanareo. Raha resaka zazakely tsy tokony atao an'izany. Ny tiako atongavana riavana de zao. Mbola veriko ihany fa tsisy resaka teolojia na zavatra ohatroatra an'izany afaka anaporifona sy ilazana fa tena tsy ilaina ny batisan'ny fibebahana, fa ampy ny batisan'ny zazakely. Tena mifona amintsika miteny amintsika fa sao de hevitra tsy avy amin'Andriamanitra zany, sao de hevitra tsy avy amin'Andriamanitra zany, sao de fitaky ny devoly anary fanan'olona maro any amin'ny elo zany. Satria ny akamaroan'ny mpino de mieritreritra an'le hoe efa nino an' Jesosy za nino an' Jesosy maty ambony hazo fijaliana, za efa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenako, za efa mivavaka be, za efa décodina, za efa panneau délivrance, za efa mpiandry, za pasteur ny anarako, za katekista. Andriamanitra inge tsy niteny an'izany Jesosy hoe izay mino sy katekista no vonjeny, na hoe izay mino sy évangéliste, na izay mino sy mpiandry, na izay mino sy décone, na izay mino sy loholona, fa izay mino sy atao batisa no vonjena. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Za manokana riavana tsy te hisangany mandrakizay. Tsy te hisangany mandrakizay. Matoa Jesosy nirotsaka tany anaty rahon'ny Jordan, tany anaty ranobe, teo amin'ny 70 taonany, fa tsy tany amin'ny 9 tsy tany amin'ny 12 taonany. Ary tsy nanaiky izy na de nandazy John, nanda mihitsy John hoe za tsy ianao batisanao, ianao olona zanak'Andriamanitra, izy tsy nanaiky. Zao ny fahamarinana, ekeo ihany ankehitriny tanteraka ny fahamarinana rehetra. Ary rehefa nanafatra farany mpianatra izy, de zay mino sy atao batisa no hovonjena maka izy. Tsy le hovonjena ositranona ny resaka eto, tsy le hovonjena afaka mitrosa ny resaka eto, tsy le hovonjena ao amin'le fisarapanambadiana ny resaka eto, tsy le hovonjena amin'ny resaka ditsambady, fa le hovonjena amin'ny fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay. Misy zavatra mila takatsika, mila fantaritsika, ary misy zavatra tsy azo sangina, tsy azo anaovana kisangisangy, fa matony izingiziny Jesosy zany de tena lalana nandray an' Jesosy ianao tsara zany, efa koraly ianao tsara zany, efa mpiandry ianao tsara zany, efa pastera be ianao, 5 taona na pastera anao, efa tsara zany, fa fanontaniana mipetraka efa vita batisa ny fibebahana avy ianao. Ary ilay tena batisa ara-baiboly. Ndray zao tsika te ametraka fanontaniana pastera, very daholo ve zany reny olona rehetrarehetra zany, tsy miditsy amin'izany faly-panontaniana zany, tsy mahay mamaly an'izany. Na i Jesosy aza nisy fotoana nitenen'ny olona an'izany, asana Marka 4 izy teo, Marka 4 mivakitsika teo iny, tenen'ny olona an'izany mihitsy Jesosy hoe olona ohatriny ahoana zany no vonjena. Nisy fanontaniana napetraky ny olona tamin'izany tamin'ny Jesosy mihitsy izy Marka 4 izy teo fa efa vakiko teo, de tenen'ny Jesosy mazava tsara hoe tsy mahay mamaly an'izany aho Jesosy, fa ny fantary fotsiny de zao, ary fotsiny sitrapon'Andriamanitra. Fa zany ny atsika indray ny adevitra, ny aloha zany misy fotoana le adevitritsika, io fotsiny ny batisa ao anaty baiboly, izay ny batisa atao anatin'ny baiboly, de tsy manana adevitra akoatr'izay hoe de ahoana zany, de very daholo zany pastera ny reny ray aman-dreny tany aloha reny, nefa ny nefa reny ngeka tena mibebaka be, reny nge nanao fahagagana be, reny nge ka tena efa tena nanao miracle, iny nge pastera ka tena nahita an' Jesosy, ny tenena an' Jesosy direkta mihitsy, tenena ny fanahy masina direkta, de ho very ve zany reny olo reny.
tsy anjarako ny mamaly an'izany, tsy anjarako ny mamaly an'izany, fa ny azoko tenenina de zao, ny azoko tenenina de zao, ny tena marina, ny lalana tena marina, ny lalana tena monjenanao de tsy maintsy mandalo amin'ny batisy ianao. Eto amin'ity marika toko 10 ty, marika toko 10 andiny 520 de ozy izy ny ten'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idirany raha miva mivody fanjaitra noho ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De talanjona izy ka nanao taminy hoe ny fampilaza hoe iza indray no azo vonjena, zay le fanontaniantsika, iza indray no azo vonjena. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'ny olona de zavatra tsy hainy zany, fa tsy mba tahaka zany amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra de hain'Andriamanitra. Amen. Misy fanontaniana ndray aperaka tsika ohatry zany. De ahoana zany pastera, de ahoana ny lalam-pamonjena, de ahoana ny ana, de iza zany ny vonjena, de tsy haiko mamaly an'izany. Fa ny fantary fotsiny de io ny lalana marina, io ny lalana monjena. Ndraindray manko zany no tena adevitra ihany ny pastera tsy natao batisy zany. Ohatran'izany zao ohatra ny resaka hoe manahoana lay jiolahy teo ambony azy fijaliana. Ozy izy Jesosy mantsy azy hoe anio ny onanao amiko any paradisy. Ary zany fantariana napetraky le olona, apetraky ny adevitra, apetraky ny olona rehetra. Io ary zao izy tsy vita batisy. Maninona izy ny tenenan Jesosy hoe anio ny onanao amiko any paradisy. Fantaniana apetrako aminao ry havana. Fa nga mbola nisy izy ty, nisy fotoana angana afahan'ilay lehilahy io nanaovana batisa azy. Fantaniana apetrako aminao, nisy fotoana nga mbola nakanesany tanin'ny on'ny Jordan. Tsy nanampy fotoana intsonina de 2 minitra ary izy. Teo izy nahalalany Jesosy, teo izy nahalalany fibebahana, teo izy niaiky ny fahotana, ary teo ny nahataperan'ny ainy. De hoy Jesosy mantsy azy mana hoe anio ny onanao amiko any paradisa. Fa ianao angera lasiana bavy mbola naheno an'le tenin'Andriamanitra hoe minoan Jesosy tompo de zay mihitsy atao batisa no vonjeny. Ianao nge mbola naheno an'ity toriteny ty, ianao nge mbola naheno an'le hoe ekeo ihany ankehitriny fa zao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra. Ianao ange mbola naheno andry Petera hoe Petera nanao batisa, ny apôstôly nanao batisa. Ilay jiolahy teo ambony azy fijaliana nge ka tsy nisy fotoana nanatanterana izany tsony. Fa ianao mijery an'ity tele ty, mihaino an'ity radio ty, mihaino an'izao fandaharana izao ka mahita, maheno. Ary hitsaran'Andriamanitra antsika ny zavatra rehatsika. Hitsaran'Andriamanitra anao ny zavatra rehanao. Ka raha miteny anao de ahoana zany reny olona tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ny Jesosy, tamin'ny andron'ny Rasalama Martyr de mbola averiko aminao. Fa tsy anjarako ny mitsara izany. Fa ny anjarako de ny torony marina aminao, anananao assurance zao hoe makaiza marina ty lalako ty. Ty zavatra resahantsika androany ty nge ry havana atonganao anana zay antoka tanteraka. Fa tena makany an-danitra ny lalanao. Ka raha resaka adevitra hoe ahoana ny ty, ahoana ny Rasalama Martyr, ahoana ny tany alohany, ahoana zao tsy anjarako zany. Ny anjarako de zao ilaza aminao fa misy fahamarinana atao anaty Baiboly izay tsy azotsika dinganina, tsy azotsika rovitina, tsy azotsika saka kosehina, tsy azotsika kosehina. Fa fahamarinana atao anatin'ny Baiboly izay mino sy atao batisa no vonjena. Fa izay tsy mety mino de ho elohina. Raha lasiana bavy malala tsy haiko hoe atraiza ny fanoloran-tenanao, tsy haiko hoe atraiza ny fanomponao n'Andriamanitra. Fa zany ny hitako anaty Baiboly, mitady olona Andriamanitra, olona tena nibebaka, olona tena nanolo tena, ary olona vita batisa. Zany ny makany an-danitra, zany ny azo antoka, zany ny azo antoka, ary zany ny azo antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay.
io ane ohatran'ny zavatra rehetra ihany ohatran'ny hoe tomobile ny tomobile anankiray ry havana afaka mandeha foana na tsisy frein ny tomobile anankiray afaka mandeha foana na tsisy embrayage ary ndray andro zay aby mitondra tomobile zay lany ino izy ty tsy lany disque embrayage fa maty embrayage le izy de tsisy embrayage de tour moteur no andehanana tour moteur ny andehanana afaka mandeha ihany fa tsy lasa lavitra afaka mandeha fa tsy lasa lavitra ndray andro zay avany tamatavy lany frein tapaka frein eny ampandehanana de io tomobile io tsy maintsy nandeha satria any anaty ala fa mandeha fa mirisque ary tsy lasa lavitra satria tsy assureny na ho tonga ty Antananarivo na tsisy frein le izy mandeha na tsisy frein ary ny tomobile anankiray afaka mandeha alina na tsisy jiro ary fa mety anao accident fa ary ny olona kendry anankiray ary ny olona misaina sy manana fahendrena sy fahazava-tsaina ary fahatakarana raha ialy eto Antananarivo anao ka andeha ho any Majunga de assurenao aloha ny tomobilinao mandeha tsara ve ny frein ao tsara ve ny embrayage manahoana ny menaka tomobile ampy tsara ve ny gasoil manahoana ny pneu de secours mety tsara ve reto pneu reto tonga any sa efa sola be manahoana ny jiro misy jiro tsara ve ravy ny orana manahoana ny essuie-glace fa tsy hoe misy moteur io mandeha fa andao entina ary be da be ny mpino ny mpivavaka mitady anao an'izany efa mibebaka tsika nandray an' Jesosy efa nanolo tena efa zao tsika io na tsisy batisa ary tsy maninona fa ny olona aveo ho very daholy raha salamiko aloha assureko ny mandrakizay ako tsy misy deuxième session tsy misy fanondroany hoe raha tsy afaka amin'ity indray mandeha ty de miverina fanondroa ndray amin'ny herintaona manala baka raha tsy afaka amin'ity ana de manala fantelo ndray fa alamina daholy a de amboarina zay zavatra tsy mety de amboarina tsy nisy an'izany indray mandeha any ianao maty de indray mandeha any miatrika ny fitsaran'Andriamanitra de indray mandeha any ny fitsaran'Andriamanitra za tena tia metraka raha lasenabavy am'izao vanim-potoana faran'izao sy vaninandro faran'izao andao atao azo antoka ny mandrak'izay andao atao azo antoka ny toy an'ny fiainanao andao atao azo antoka hoe makaiza ny lalànao tena tianao Jesosy itsika moa mahatonga na mampianatra nyty batisa ty ararotina ihany satria anao batisa tsika am'le 17 décembre ho avy izao ny trano fivarina vaon'olo ko anao batisa dia anisan'ny amangin'ny tompo anay manokana ny hoe mbola tsy nampianatra tsy mbola nitaona anao zay teto amin'ny Pelesy radio fa androany zay asain'Andriamanitra tsy maintsy miresaka aminao mahakasika ny batisa satria antoko ny hoavinao sy ny mandrak'izay ianao io Andriamanitra ry havana tsy mijery hoe inona ny fiangonanao adventiste ianao sa apocalypse sa Jesosy mamonjy sa pentecôtiste am'tsana sa FJKM sa katolika sa anglicanina sa orthodoxe sa silamo sa vaho'ny oloko sa tsy any ny resaka tsy any ny resaka vita batisa ianao sa tsy vita amin'ny batisa fibebahana ary lay batisa tena izy batisa tena raha baiboly efa nyteneko teto tamin'ny herinandro fa misy karazana olona ny ry havana tsy tena batisa ny azy fa ohatrany hoe batisa amin'ny mariage tsy batisa amin'ny fibebahana fa batisa amin'ny mariage hoe tsy avela amin'ny pasteur atao mariage am-piangonana ary zao rehefa tsy vita batisa de nanaiky fotsiny le madama kely satria te azo an'le lehilahy tsy zeny letsy fa raha zany letsy ny tenen'ny pasteur ny lisany letsy de anao batisa letsy de iny de anao atao batisa tsy batisa amin'ny fibebahana zany batisa amin'ny mariage ny asasany ndray batisa amin'ny matikena maso olona matikena maso ny ray aman-dreny matikena maso amin'ny pasteur fa tsy mibebaka akory izy fa le mifanena amin'ny pasteur isanandro de fa telo taona ny vavahana tao am-piangonana tsy mibebaka tsy naninona tsisy ninina tsisy fanolorantena fa hita hoe fa ela loatra ny tamin'ny fanompoana ny tompo de manahirana ny pasteur fa efa ela loatra tamin'ny fanompoana ny tompo fa andehanao batisa ny asasany batisa na fihetsepo hoe ny olona rehetra moa efa natao batisa daholo ny tena rery ve no taveleto fa mba ndemba anao koa ity resaka resako aminao ty de fampianarana
za tsy miteny aminao hoe tongava le 17 tao batisy non fa mampianatra anao tena fampianarana andresena lahatra ny fonao mba hibebahanao aloha voalohany tena nyloranao tena ho an' Jesosy faharoa ary raha ianao efa tena nibebaka efa nanolo tena efa converti tena ho zany efa tena converti de miantso anao fa tsy ampy ny conversion tsy ampy ny fiovam-po tsy ampy ny fibebahana tsy ampy ny fanolora tena any anatiny fo fa tsy maintsy hitany maso ny batisa ny fibebahana makoriavana de tena batisa inisy fanolora tena hita maso hita ny fianakavianao izay ny mahatonga azy hoe eny amin'ny on'ny Jordan hita ny havanao rehetra hita ny namanao rehetra hita ny olona hoe iny ianao fa nijoboka tao anaty rano hita ny olona ianao fa io ianao fa tena nanolo tena tanteraka ho an'i Jesosy ozy izy ny tenin'i Jesosy ny ray andro hoe na iza ianareo no menatra amiko no ny sy ny filazantsara amin'ity firenena sady mijangajanga iteny manota de omenatra azy any keo eo anatrehan'ny raiko zay any an-danitra ary nazovony tsy omenatra de tsy omenatra azy kosa eo anatrehan'ny anjelany raiko zay any an-danitra ny batisa tompoko de tena fanolora tena hitan'ny havanao fa za n'olo tena ibebaka za ho an'i Jesosy za tena an'olo tena ho an'i Jesosy za tsy menatra intsony iseho le any anatin'ny fonao efa hitan'Andriamanitra le any anatin'ny fananao efa hitan'Andriamanitra fa le ity ivelany ny fifamatorana amin'Andriamanitra ry havana de misy marika ity ivelany daholo ny fifamatorana amina zavatra rehetrarehetra averiko ny fifamatorana amina zavatra rehetrarehetra ninninona anaovanao fifamatorana anaovanao pacte anaovanao fifanekena de misy zavatra ity ivelany ohatra manao mariage ianao ny alalana fa tena manambady ianao de zao apetraka miperatra ity apetraka ty peratra ty marika fa vadiko ianao manomboka androany ka namorana sarotra de tsy ala aminao ka dia apetraka ty peratra ty marika mahavadiko anao zay koatra le fiancé apetraka ty peratra ty marika fa fofombadiko ianao manomboka androany de apetraka le peratra ohatr'izany ny signature rehefa misy zavatra ataonao contrat ifanaovanao de misy signature io sonianao zavatra ty ivelany fa tsy hoe zavatra ho apo fotsiny fifanarahana de fa misy signature misy soni amina fifanarahana rehetrarehetra eto ambonin'ny tany de tsisy hoe amina teny fotsiny na amina apo fotsiny fa tsy maintsy signature contrat atramina mariage de misy contrat fivarotana trano de misy soni fivarotana automobile misy soni fifanarahana iraisam-pirenena misy soni ary ny batisa de fanaovana soni eo anatrehan'Andriamanitra na anao contrat amin'ny devoly koa renao de misy soni zay de oka zavatsara rehefa manao fifanarahana ianao amina fanompo-tsampy amina devoly de tetehana tetiky reny le hoe hitanareo le mitetika de didina amin'ny lamina kely de alaina ny rahanao de mifamatotra amin'ny devoly na ampandrony eny amin'ny doany reny le mandro any amin'ny doany reny to de fangalana tahaka fangalarana an'io batisa io de jereo fa mandro any amin'ny doany ny olona inona ny antony androny any amin'ny doany manao fifanarahana izy am'le zavatra topoiny ao am'le zavatra anarany ao de manao fifanarahana amin'iny izy de ampandrony any amin'ny doany ny zavatra rehetrarehetra de misy fifanarahana na io tatouage apetapetaka anao misy sarina bibilava io ianao ny tsy mahalalana io misy sarina drago napetrapetaka ao io ianao ny moja izy ianao hoe geste io tsy geste io rahalahy ianao mametraka tatouage amin'ny tratranao io tsy geste io fitahany devoly ianao fa manao contrat amin'ny devoly ianao am'ireny fa ianao ny tsy mahalala fa ny fiainanao io nge jereo fa bloqué ianao nanomboka nametaka an'io fa jereo ianao mahazo vola be ianao fa tsy matsangan-javatra mahazo vola ianao fa ianao tsy matsangana nininy na andray ianao mahazo vola fa mbola bokany trosa misy zavatra anakory tanany devoly ianao io resaka tatouage apetrapetaka ao io
jerefa tsy maintsy misy zavatra mikorotana ny fiainam-panambadianao, ny fiainatokantranao, ny fiainam-pitiavanao ranabavy. Misy zavatra ohatra ny te hijangajanga zany foana ianao ranabavy, jereva nge fa raha vo vehivavy misy tatouage de te hijangajanga foana izy. Narehany vadinao ary zany tsy olana. Raha tsy mibebaka nga ianao efa nanolo tena ho an'i Jesosy nga ianao efa niova fo nga ianao de hoe tsisy an'izany fanazany intsony. Fa raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao ka tsy mbola mibebaka ka hoe misy tatouage te jerevo, ianao fotsiny tsy te hiteny amin'ny vadinao fa ao anatinao misy fanana fitsiriritana, te hampiaraka, te hijangajanga, te hampirafitsy. Contrat io fa ianao tsy malala. Ianao tsy mahafantatra fa niveverinao hoe aingona tanana io, aingona zao io, manao aingona zao manao aingony tia. Non, tsy aingo zany io. Tatouage reny, contrat reny. Ny zavatra rehetrarehetra riavana de misy fifamatorana ary misy soni. De ny alalana ny olona fa nibebaka izy nanolo tena ho an'i Jesosy, an'i Jesosy ny fiainany, de io batisany anaty rano io signature, io soni. Eo mason'ny olona, eo mason'ny vavolombelona, eo mason'ny tany sy ny lanitra, ny anjelon'ny lanitra ray manontolo. Izany nahatonga ny hoe vao vita batisa Jesosy de nisokatra ny lanitra de nisy feo avy any an-danitra ny teny hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Vao vita batisa Jesosy de tonga de déclaré officiel, satria Jesosy na misony zay nahatonga ny Jesosy tsy nanaiky mihitsy. Na de ny sakana ny jaunareo hoe za tsy anao batisa anao, ianao ny tokony atao anao batisa, za tsy de tsy nanaiky Jesosy fa nisisika. Non izy. Satria fantary Jesosy tsara fa tsy fifanarahan'izy John io. Tsy contrat entre Jesosy sy John, tsy contrat entre ny Jesosy sy ny fiangonana, tsy resaka contrat hoe fifanarahany Jesosy amin'ny fiangonana na fifanarahany amina olo-kafa na anaram-piangonana, fa fifanarahany amin'ny lanitra. Fifanarahana amin'ny lanitra, contrat amina lanitra, amin'Andriamanitra. Any ka vao vita Jesosy le signature, le soni, natao batisa izy, vita batisa izy de nisokatra ny lanitra. Ity ny zanako malalako izay sitrako. Ry pastera isany, ry évangéliste isany, mbola verikany fa tsisy théologie afaka manafonana io. Ny zany tsisy ninazo anamboamboarana an'io hoe ka io nge pastera efa solona an'ity de natao an'ity de ahoana ary ty. Tsotra be io pastera, raha lasy anambavy izany, ry mpampianatra isany. Nakany anaty rano Jesosy de natao batisa de zay. Nakany anaty rano John de nanao batisa ny olona de zay. Nilahatra ny fariseo sy mpanorandalàna, nilahatra ny fariseo sy sadiseo, nilahatra ny olona tany Jodi sy ny manodidina rehetra sy tany Jerusalema, nilahatra ny akeo amin'ny John de nakany amin'ny olony Jordan de natao batisa. Zay le izy. Naniraka Jesosy andana ataovy mpianatra ny firenena de manaova batisa azy amin'ny narin-drasiny zanaka sy ny fanamasina. Izay minisy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino ny alohany. Raha vao nitoro teny Petera de 3 ray mibebaka de natao batisa reny olona ireny. Atany anaty rano. Tsy hitako zay ady hevitra amin'izany rahalahy. Tsy hitako hoe inona nidira zazakely zany de ampidiritsika hoe ka efa solona an'ity ka ahoana ary tamin'io mbola nisy zazakely tafiditra tao. Aza miditra amin'izany ady hevitra zany rahalahy. Maninona isika no tady hiditra amina ady hevitra amina zavatra mazava? Tsy mampaninona ne misy zavatra azo edikevitra be dabiana anaty baiboly. Misy zavatra be dabe azo edikevitra anaty baiboly. Tsy olan'izany. Azo edikevitra ny sarin-doha raha tena sarin-doha hoe sarin-doha ahoana ny tena tokony anaovana, azo edikevitra zany. Azo edina hevitra amin'ny pataloha, mahazo ny pataloha ve vehivavy sa tsy mahazo ny pataloha, azo edina hevitra zany. Azo edina hevitra momba fitafy, azo edina fa raha rezaka batisa kosa rahalahy. Tsy azo anolonany zany hoe nilahatra teny amoron'ny Jordan de natao batisa, tsy hitako zay azo anolonany zany. Tsy azo anolonany zany hoe 30 taona Jesosy, olony dehibe, olona niake fahotany daholo nilahatra teo. De idirany hoe zazakely. Tsy hitako zay ady hevitra amin'izany. Mazava ny tenin'ny tompo zay minisy atao batisa zay nanolo teny. Rehefa niaiky ny fahotany reny ozy izy de natao batisa tao amin'ny olon'ny Jordan. Ny tompony hitantsika. Aza sangina no avinao. Aza atao kilalao ny ho avinao. Aza atao kilalao ny toy amin'ny fiainanao.
ndao hanompo an'Andriamanitra, ndao hitady an'Andriamanitra, ndao hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinana, ndao hivavaka, ndao itsika hisaotra ny tompony izay fampianarana zany. Misaotra indrindra tompo satria dia voarainay ny teninao teo ny fampianaranao mahakasika ny batisa izay enonay mihitsy hoe tsy mivazivazy ianao ary tsy misangisangy. Matoka tompo fa ireto mpanaraka fandarana ireto na iza na iza manaraka amin'ny radio na amin'ny télé kasio fony aza vela hijery ny arenany izy, aza vela hijery ny volany, aza vela hijery ny toerana misy azy eo am-piangonana hoe zay koa mity mpiangonana ka manahirana zany, aza vela hijery ny madekônina sy l'olona azy izy, aza vela hijery ny mahapasteur azy na mahapresbitera sy mahamopera azy izy, aza vela hijery izy tompo ny etikety ivelany fa ataovy mijery izy ny tena fahamarinana ka irao Jesosy amin'izao fotoana izao ny fanahy ny fandresen-dahatra hidinao anatin'ny fony, hidinao anatin'ny fony ny fanahy fandresen-dahatra, ny fanahy ny fiovampo, fanahy ny fanolora-tena hidinao anatiny ka iaika izy, an'olo tena izy, hibebaka izy, hovovonjy izy, misaotra raiky malalako. Aza velana mafy ny fony, tena ho avy ianao Jesosy ary ny andro elana eto tsy fantatra hoe naroviana na roviana ka sy ny fiainanay ary vonjeo izay. Misaotra indrindra tompo te ho tainao ny reto mpanomponao reto izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Amen. Izay say ny fandarantsika menakavy amin'ny sabotsy ho avy izao le 9 décembre de anao fanolora-tena lehibe ny tenako iantson'ireo olona zay vonona ho amin'izany batisa ny fibebahanay zany. Androany moa zany efa androanytsika efa be da be ny toroteny rehanao teto fa amin'ny sabotsy ho avy izao no fanolora-tena pahibe maso ho an'ireo zay vonona ho amin'izany batisa izany. Eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanahary na eto amin'ny temple de la foi bypass na eto Jerusalem Karobato na manerana ny trano fivana vaon'olo teto Antananarivo, rehefa vonona ho amin'izany ianao de isy vavaka lehibe ho atao etsona ianareo, vavaka tena fanolora-tena ary fanamafisana ny fanolora-tena ary fanongotana ireo amikambona fahotana zay mbola mamatotra anao. De asainay manokana ianao anatin'izany fotoana izany mba ho avy indrindrandrindra ianao mpanaraka ny fandarana teto amin'ny télé sy radio foana nandritry ny taona maro, volana maro, kanefa ny mbola tsy niditra lalina tamin'ny fanomponan'ny tompo, dia asainay ianao ho avy ao anatin'izany fotoana rehetrarehetrany. Ny batisa dia amin'ny le 17 décembre no atao, lahady 17 décembre eny amin'ny temple de la guérison Sabotsinamena na eny amin'ny on'ny Jordan na eny Sabotsinamena. Isy fifadian-kanina sy vavaka lehibe manomboka le 11 latsinainy le 11 talata 12 13 14 fifadian-kanina izy io atsika zay efa nampiomanina ho amin'izany ho amin'ny fanolora-tena no atao zany vavaka zany ho an'ny manana an'io batisa io mba tena hoe olona matiny amin'ny fahotana mihitsy ary tena matiny amin'ny fahotana mihitsy ny olona ho atao batisa ary tsy hiverin-dalana mandrakizay. Tena ho tain'Andriamanitra ny antsika veloma tokoa. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana io fatotra. Ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety sy mba azy.